dia manambara sy manamafetona fa 800 nisy olo-bavambahoaka lany tamin'ny vondrona Irmara izahay no nametra-pielana soa ao anatin'ny vondrona parlementaire Irmara intsony eto anivon'ny Antenimera pirenena. Eo ny vondrona sy ny atoko na fikambanana fa solom-bavambahoaka aloha izahay ary toy ny vahoaka ihany koa ka rehefa natsapa ny taraina sy ny fitakiana ireo zofototra nataon'ny tanora sy ny vahoaka kanefa tsy takona fenina fa nisy ny herisetra valiny izany. Dia nanapa-kevitra izahay fa nametra-pielana sao anatin'ny vondrona parlementaire intsony fa hiaraka anarina ny fiainan'ny vahoaka sy ny firenena amin'izay anjara tandrify anay miaraka amin'ny fitondram-panjakana tarian'ny filoham-panjakana Colonel Mikael Radjenireny. Mpanao lalàna izahay ka tsy maintsy manara-dalàna. Nandritra ireny mpirohotany ireny dia niarahana nahita fa totany tsy nisy fanjakana teto, nisy ny fandrombana fananan'olona, maro ny naratra, mitondra takaitra ary indrisy nisy mihitsy ny namony aina. Miondrika mpanajana tanteraka ary makahery ny fianakaviana izahay. Vanim-potoana sarotra feno herisetra no nandalovan'ny firenena ka ankasitrahana etona ny fandraisana andraikitra nataon'ny miaramila izay nanapirofo fa tandroka aro ny vozon'izy ireo ka nandray andraikiny tao anatin'izany. Isaorana ihany koa ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana na ny ACC nijoro na sanandray ny andraikiny ihany koa. Nisy ny fikasana andrava ity Antenimera pirenena ity natao tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tanteraka izany ka vao maika nampirehitra ny zavatsarotra teto amin'ny firenena. Nolavinay marindrano tato amin'ity lapan'ny demokrasia ity nandaniany vahoaka rehetra nay tany amin'ny distrika tsirairay avy izay solonay teny eto satria sady fandikan-dalàna no fanaovana tsinitsiny ireo vahoaka any amin'ny distrika rehetra manerana ny nosy. Izy le akolafy lazainy ny Sadeky satria ny Sadeky rehefa tonga eto tsy manisy na virgule zany hoe tolom-bahoaka ty hanova zavatra fa akolafy ny resahany jerena ny fomba azahoany fampidinika ifampizara ve zany ranontsao zao any amin'ny tambazotra tserasera any dia hoe minisitra enina ny an'ny mapara ka anisan'izay ny souveraineté telo fanontaniana mipetraka izay asa radiso dia le Sadeky aloha dia mody adaly eo fa dia zay ny azony nataony vao tonga avany izy dia fa akolafy ny ao an-tsainy le tolom-bahoaka zany tsy kotitsony mihitsy ka miditra amin'izay le resaka prime ministre zany ve izy ity prime ministre nantanteraka an'izany ve satria raha ny neverin'ny tanora zay tsy mitady ninina mihitsy hoe ary fananam-bary hoe zay tsy hiditra amin'ny ninina zay tsy inona fa zay dia olo-pirenena andromaso ary fanina reo tanora ilikilika ankehitriny reo zao ny andrasan'ireo dia zao prime ministre raha fiteniteny frantsay dia prime ministre sy gouvernement de combat prime ministre sy gouvernement tena hiatsehatra mihitsy amin'ny fanovana tena fanovana. Eo zany miandra ndraitrareraka tsika ve hijery hoe olona vaiza avy any an-danitra sa anjely vaovao fa inona tokoa le ho ataony. Anankiroa ny karazana fihetsika ary fihetsika tena mila fampieritreretana amintsika mihitsy. Fihetsika anankiray eo anatrehany io dia hoe dia io nefa voatendrinay taova dia any dia avelao izy hiasa. Iny zany dia mandeha amin'ilay hoe matoki fotsiny ihany. Avelao izy hiasa ka raha hiasa 12 andro sa 12 herinandro sa 12 volana sa 12 taona zay vao hoe hiteny. Ny anankiray moa zany izy tena ndraiky eo dia manao hoe tsara ao amin'ny asa koa ka itsika zany fa mila mianatra tsika olo-pirenena no hoe ahoana ny atao rehefa misy fanendrena ohatran'ireny, ahoana ny atao indrindra amin'ny fotoana tahaka an'izao. Satria arak'izany resahany moa ny fotoana nandeha eo amin'ilay fanendrena le gouvernement misy ny hevitra fa hoe efa ho maiky izany sy ny sisa raha nomaly fotsiny zao dia ny ray amin'ireo ataontsika hoe lefitry ny filoham-panjakana dia
tonga tetsy ministèran'ny fanabeazam-pirenena niona tamin'ireo tompon-draha rahatao sy ireo ataontsika hoe tarika syndicat sosolo tena andreo nanao fitakina maro samihafa satria ny eo amin'ny sekolim-panjakana indrina tato ato dia mbola misedra olana fampandehanana ny asa zany eny amin'ny sekoly zay betsaka ny sekoly tsy mbola mianatra aloha zany noho ny atin'le hoe misy le fitakina ka zay indrindra le hoe arakaraka ny andehanan'le fotoana iandrasana zany fijoroan'le gouvernement zany dia manao rano lava koa zany ny faneho-kevitra araka efa natsidika teo hoe faneho-kevitra any amin'ilay fanakianana misy ihany koa le teny vazaha hoe manao procès d'intention dia eo eo daholo zany rehetrarehetra zany ao anatin'le satria arakaraka hoe arakaraka ny mampandehan'le fotoana iandrasana ny fijoroan'le gouvernement dia manome hirika ihany ro maro samihafa aolo zany hoe andeha omena tanana izy io mba ahafahana mandroso any amin'le hoe famahanan'ireo tinaky zany reo taky samihafa teny amin'ny nandritra n'ilay tolom-bahoaka zay raha mifahitana azy aloha tsy tena hoe mbola vita satria mbola tsy matoa mbola misy ireo faneho-kevitra be dia be amin'izao fotoana zao dia mbola tsy manana antoka raha fahitana azy angamba amin'ny ankapobeny hoe mandeha any amin'ilay fitakina tany amin'ilay tolona ve tena be deabe tao anatin'izany moa le amin'le hoe ady amin'ny kolikoly tsy ny kolikoly ihany efa le hoe hizotra mihitsy amin'le fanovana ny maro any efa resakitsika tamin'ny heriny zay maro be nge no miteny asana mazava aminy na tsy mazava aminy fa de miteny an'le hoe ary mbola resaka teto malika io zay miteny an'le hoe fanovana rafitra mihitsy eo tsika zany zao de eo anatrehany zay le procès d'intention lazainao moa de hoe melohana de ny melosa ady ary aya be avy hatrany ny apetraka amin'le premier ministre ka itsika ny atsika le fanovana zay ny litany atsika teto hatramin'izay ka raha fanovana ny zava-dehibe amintsika fa tsy fampiaditsangan'olona sy anao ady natoko koa satria misy atoko mifanao pedalina nge ao amin'ny nanindry an'io hoe anjaranay indray zao de zao ny azo lazaina ny anankiray aloha de gouvernement de combat tsy io akory le hoe Madagasikara efa vita refondation araka ny fitenena zany hoe efa vaovatra amin'ny fotony tsy io akory fa io ny mission an'io ny hiraka io ny mahatonga an'io nanindry tena teo de hoe hitarika sy ametrapetraka ny fototra n'izay refondation zay fanorenana hatramin'ny foton'izay ka gouvernement de combat io zany hoe gouvernement tena hiady ho amin'izany fanovana zany io ny tokony ho izy amin'io de mila mampiseho an'izay izy rehefa hanao an'izay nge efa voafetrany efa napetraky ny présidentny tsy mety aiky foana milaza an'io le président de fondation président de fondation président le hoe ho fanovana hatramin'ny fotony efa napetrany hoe rotaona tsy mihoatra de mazava zay raha misy prime ministre raha misy gouvernement io de tsy maintsy gouvernement par objectif izy milaza zany hoe gouvernement mandeha amina tanjona sy dingana tonga de tanjona mazava dingana mandeha mihitsy ary misy calendrier mihitsy ary fitatanana mialatsiny fa mamerina an'le fomba ny canadiana le hoe gestion accès sur les résultats hoe ny fitatanana zany de misy vokatra foana tratrarina raha ohatra ianao any Tomasina de fa hozy ianao amin'ny valy zay tafavoaka eo Pasapito amin'izao olo zay eo Moramanga amin'izao olo zay a Brickaville sy ny sisa de mba raha mahita hoe efa niezaka ihany izy entre Moramanga sy Brickaville fa nisy niotsaka ny tany ka tsy afaka izy fa raha anao anjamba amin'ny fotsiny hoe tsara ao amin'ny asa koa mba ny asa koa nge rajoelyle fa teleferika ny nataony miaminy nataony zany hoe miasa fa miasa tsy maka amina tanjona ary tsy tsaraina amina dingana ka eo zany fahita hoe tena mila tanjona voalaza mazava isaky ny sokajanasa amin'ny fiainam-pirenena de dingana voafaritra tsara ny ray volana ny 2 volana ny 3 volana sy ny sisa omaly moa mety fanampy amin'izay ihany satria omaly dia nandray an'ireo be ny tanàna avy amin'ny lavalonosy zany ny filoham-panjakana dia ny avoloha tsy le fitonjatsirivo moa zany fa ataontsika hoe solo tena mitondra satria fa nisy fiorana meloha tamin'ireo ataontsika hoe be ny tanàna taisaka ny faritra zany amin'ny faritry melaka no tsy nahatonga solo tena fa nandefa ny ataontsika hoe ny volavakevitra ny zareo tao anatin'le izy raha ny ataontsika hoe tatitra azo tao amin'ireo be ny tanàna zay ny andray anjara tamin'le fionana teny avoloha tamin'ny omaly io zany
be ny tanàna voafity nisy ny fampiresahana tamin'ny Tsimiakana, nisy ny fampiresahana tamin'ireo be ny tanàna zay hoe avy amina vondrona toka avy amina toka fameno any le zavatra resahana am'le hoe favonoana iara-iasa ilo zany efa mandeha ho azy ny resahana atao ve le am'le hoe mety hisy fanoloana tambabe ho amina PDS tsy voaresaka atao zay raha ohatra ny filazan'ireo reo be ny tanàna zay nanontaniana tamin'ny omaly ny amin'ny hoe mitovitovy an'le resahana atao na de mbola tsy misy karazana chronograma mazava ary de nilaza ilay filoham-panjakana zany nanoloana an'ireto be ny tanàna manjato ny maro tonga tamin'le omaly ny amin'ny hoe ny tapaka mandritra ny concertation nationale ny tena amaritra ny toyan'le hoe resaka arisy raha ny filazan'ilay filoham-panjakana nanoloana an'ireto olom-boafidy reto zany dia vonina apiatra zay tapaka mandritra n'ilay concertation nationale zay zany lono ataontsika hoe filoham-panjakana zay prime ministre natao anatanteraka an'izay de zay zany le zavatra atao amin'ny hoe satria ino moa zany mbola mety resaka hafa ny amin'ny hoe fitakin'ireo be ny tanàna ny amin'ny hoe hamerenana amin'ny commune ny resaka etratany sy etratrany le FBB sy ny FT zay nirofiny aty amin'ny direction générale aty amin'ny impôt moa zany izy tam'le lalàna ny elefy tamin'ny 2025 de eo ihany koa ny hoe anomezana ny telopolo isanjato amerenana moa zany na aompana any amin'ny commune ny telopolo isanjato ny telobolam-panjakana dia nanosetra nalazain'ilay filoham-panjakana zany nanoloana an'ireto be ny tanàna hoe raha tapaky ny any amin'ny concertation nationale zany de ahitsy mifanaraka am'izany daholo ny tetim-bolam-panjakana amin'ny ankapobeny zany zay ataontsika hoe fintina mety ahitatana taratra ihany fe mety hoe ina le zavatra ho ataon'ity fitantanana etan'ny colonel Michael de filoham-panjakana zay fa ny prime ministre zany zao de mila mamadika an'izay hoe concertation nationale zany zao de zotra iray ifampitsarana aminy zavatra azo avoaka avy hatrany mihitsy ny momba ny hoe fanomanana ny concertation nationale de hita hatrany amin'ny tetibola zany hita hatramin'ny fandaminany ny gouvernementany zany fanomezana ndraikitra hoe ity mikarakara ny concertation nationale mifandray am'izao daty am'izao fotoana mifandray tokoa amin'ny ohatra hoe amin'ny FFKM mifanomanana an'io ny lohevitra goavana tena toerany aindehibe ny firenena ka tsy maintsy alefa amin'ny concertation io aloha ivoaka zany ange ny fampitsarana fa tsy hoe aloha tsaraina amin'ny asako de mba miasa eny de ity asa ty zavatra misy fanovana manko ary misy fempotoana napetraky le filoham-panjakana roa taona napetrany de zay roa taona zay zany aoka voatetika mazava tsara mikasika n'le teneranam-ba aoka am'le concertation nationale de zay fahefan'ny concertation nationale raha ohatra hoe nyresaka ny filoham-pirenena teo zany de tokony ho amasahany zay hoe miditra mihitsy ohatra ny anisan'ny teneranam-pirenena anisan'ny dina ifampitondrana eto Madagasikara mihitsy zany zay avoaka n'le concertation nationale momba n'le resaka commune ihany moa zao iny ohatra ray iny ie de hitantsika ny fivoarana mety mbola iverenantsika zay rehefa avy eo fa isany nanamarika ary nabe ady hevitra koa tamin'ity herinandro ty le hoe atao ny fifidianana sefokotany tsy atao indray ny fifidianana sefokotany Antananarivo io resaka eo ny tao amin'ny préfecture moa zany milala préfet le préfet moa zany mbola préfet teo azy préfet tety fitondrana ihany keo le izy hoe atao amin'ny lady ho avy zao iny am'roapolo ny volana ity zany nilay fifidianana sefokotany de avy eo indray zany nisy hoe nontamoratorymarika avy any amin'ny secrétaire général ny ministère ny atatany dia amin'ny fotoana manaraka no anatanterana zany fa tsy atao amin'ny fotoana io nisy solomavambahoaka voafity eto Antananarivo ny ona tamin'ny préfet nandeha ny ona taminy mikasikasika an'io rehetrarehetra io io moa zany samy fomba efa fahity zay fomba efa kalo fahiny iny ka tonga any amin'ny préfet de manao hoe zay alam-bahoaka de oka tsy any vahoaka alam-bahoaka alany vahoaka isa fa toyan'iny rehefa tsy eo ny micro de ny hoe le ao ananina kosa aloha mba tazogny fahiny le anina nge zao tokony soloana mihitsy iny zany paipaiky iny fa ny tena nanaitra kosa aloha am'le fidina fokotany de za monko za olona zay ny lohako vo mandeha ny hoe fidina fokotany de fozy za fokotany kalo amin'ny fahiny ty zany kalo amin'ny fahiny ty zany satria ohatra mifandrika ihany eo an'le vahoaka sy te hanova zavatra de manao fokotany
fokotany de tokony hofidiana de tokony hofidiana de tokony hofidiana de noho nandeha io misy ny tena taitra sy tena ohatrany be fanantenana be mihitsy kanefa ny tsarofo fa le fokotany everitsika ao hoe fidim-bahoaka eraky Madagasikara fa tsy Antananarivo fotsiny de tena fokotany manana ny fahefana vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana manana ny tetika hitondrany sy ny fampandrosoana ao aminy io manana ny zampandraraha rehetra hampandehany io fokotany io ho tena fampandrosoana na iresaka ny tohadrano sy ny ranoketsanareo ka iresaka ny dorotanetinareo ka iresaka ny rehetrarehetra io fa tsy le tohatra le tsy le fokotany le baikony distrika ohatrany hatramin'izay le tediavin'ny sarababem-bahoaka ka mila mailo ihany tsika za tsy manao hoe tsy hifidy ny zara raha hoe asain'ny fidy fa le am'ty raha le hifidy fokotany ka fokotany kambokelyn'ny distrika ihany ho diso fanantenana eo tsika satria nisy lalàna tokoa tamin'ny fitondrana Rajaonary Mampianina fon'ny Prime Ministre Solonandasana Olivier nikasika ny hoe io moa tsy nisy any olana be hoe ny sekretera koa mpitambola zany any amin'ny fokotany de ny commune no manakaramazy nefa ny vola mandeha eo anivon'ny fokotany any vola kirakira rehetrarehetra tsy hita ao anatin'ny antetibolana commune le izy amin'ny angamisany sasany noho n'izay lalàna tamin'ny andron'ny Prime Ministre Solonandasana Olivier zay isan'ny administrateur civil ihany moa tamin'ny fotoanandro de olana be ho amin'ny fampandehanana ny commune maro manerana nosy tsy tsiaritra iny anaraka dokam-baitra vitsivitsika pirenena koa zay fokotany zay tafidy tokony ho tafiditra ao anatiny io tsara ahoana ny andaminana an'io ohatra ao anatin'le vola mandeha amin'io ny hatram'izao manko le inona moa ty le siady manko hatram'izao zavatra ary amin'ny distrika ary mipetraka resaka an'izay siady zay mihitsy satria raha nitapitra nataon'ray commune ray be ny tanàna telo tsy hoe tatitra moa zany tamin'ny dinika ny fanontaniana zay napetraka tamin'izy ireo taorin'le fianao maly be ny tanàna nisy lany tamin'ny tsy miankana nisy lany tamina toko politika nisy tamina vondrana toko de mitovy le filazana hoe ny siady zay tatanany solombavam-bahoaka de aloha mba ho tatanany any amin'ny be ny tanàna ny amin'ny commune ny antony satria ny aty amin'ny commune ny tena manao ny asa fampandrosoana fa ny be ny tanàna dia tokony hoe regny solombavam-bahoaka amin'le hoe mpanaramaso izy de manao ny arifandina ao anatin'le izy mba ny any amin'le hoe fanaramasony nampiasaina ny vola zany no tokony hidirany kokoa fa ny any amin'le hoe patetika hoe iantefany vola mba hiteraka fampandrosoana an'le commune mba ny be ny tanàna mba tokony anapaka an'izany rehetrarehetra zany de tokony manana tetika avatsim-bola koa